Fandaharana zarahay maso larana fahavalo amby enimpolo sy ronjato enimpolo valo amby no atolotratsika androany. Toy ny mahazatra dia mahafaly ny manolotra n'izany fandaharana izany eo antsika Dr Jean-Luc Ravelormisy no nanomana ary manolotra ny fandaharantsika. Mankasitraka sy mankatelina mandrakariva anireo rehetra izay efa mpanaraka ny fandaharana hatramin'izay ary ihany koa ireo izay voasambany manaraka n'izao fandaharantsika izao. Lohahevitra mahasoa hatrany no ifampizarana eto amin'ity fandaharana ity ka ny mahasoa izay ho resahana amintsika indray zany androany dia tahiry kevitra na tahirim-pahalalana antotam-baovao ahitantsika lisitra mpamatsy vola amin'ny sehatry ny fanabeazana. Be dia be zany ny manoratra aty amiko manontany hoe zay mitady vola fa manana sekoly, zay te hanangana sekoly, zay manana sekoly fa tsy maharaka amin'ny fandoavana ny karaman'ny mpampianatra, ny ray aman-dreny mijasahirana amin'izao fotoana. Be dia be ny mpianatra tsy mahaloa ara-pianarana, aiza no ahitana vola hanampiana ny sekolinay. Misy moa sasany dia miangavy mihitsy mba hitadiavana famatsiam-bola re dokotera fa tena sahirana dia sahirana ao anatin'izao toe-javatra fahaserana eto amin'ny firenena zao, zava-tsatra lovan'ny firenena. Tsy mahaloa ara-pianarana ny ray aman-dreny, ny mpampianatra tsy ampy ny karama omenay azy sy ny sisa sy ny sisa. Eto azany amin'ny fandaharana androany dia hizara aminareo lohahevitra loharano ahafahanareo mitady famatsiam-bola zany ho an'ny sekoly na ho an'ny mpianatra ireo na koa ho an'ny mpampianatra. Dia ireo misy sokajiny maro zany ireo famatsiam-bola ireo fa ny zavatra nataonay zany izay isaorako an'ireo mpianatra izay manaraka ny lalam-piofanana ato amin'ity momba ny fampandrosoana ity zany lalam-piofanana ato amin'ny Andrews University aty Etats-Unis satria moa aty ny toerana misy mila ravinahitra aty mampianatra amin'izany anjerimanontolo izany dia ny angaviako ireo mpianatra nomeko azy ireo ny toro-lalana mba ahafahana mitady zany karazana fikambanana maro, ONG moa zany ny fomba filazantsika azy, fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana, misy ihany koa nefa fikambanana amin'ny fanjakana mamatsy vola eo amin'ny sehatry ny fanabeazana. Dia anjaranareo no mijery azy ao anatin'ilay lisitra fa azavazavaiko fohifohy eto zany momba n'ity tahirin-kevitra ity na ity tahirim-pahalalana izay hanomezantsika zany ny lisitra ireo karazana fikambanana maro samihafa izay miantsehatra eo amin'ny lafin'ny fanabeazana. Fa alohan'ny hanomboana an'izay razavako an'izay lafin'izay aloha dia tiako ny manazava amintsika azavaina fohy amintsika eto ny fomba atao rehefa hitady famatsiam-bola isika. Zany hoe eto zany efa omeko anareo zany ny lisitra, ny toerana ahitana misy lisitry ny fikambanana izay mamatsy vola amin'ny sehatry ny fanabeazana. Anjaranareo zany mijery azy tsiraidray atria arakaraka ny zavatra izay ilainareo zany. Fa misy an'ireto fanontaniana reto zany mila valiana foana rehefa hanoratra any amin'ireo olona ireo zany nareo. Alohan'ny anoratanareo any amin'izy ireo zany dia tsara homaninareo aloha ny valin'ny reto fanontaniana reto dia io zany no alefa any amin'izy ireo. Misy ambaratonga zany ny zavatra atao. Ny taratasy voalohany aloha dia mampafantatra azy ireo ny fisianareo ny sekoly zany na ny fikambanana misy anareo dia lazainareo ihany koa ny zavatra ilanareo famatsiana ara-bola. Zay zany ilay taratasy alefany. Amin'io fotoana io zany tsika tsy hoe mangataka vola avy hatrany fa fampahafantarana ny momba antsika zany no atao ary milaza fa zay dia manana tetikasa ohatran'izao ary nitsidika ny tranokala dia nahita fa ianareo miantsehatra amin'ny lafin'ny fanabeazana ary koa ny zavatra ataonay dia mifanindran-dalana na mifanaraka amin'ny zavatra ataonareo. Dia manana volavolana toy izao izahay ary mangataka ny amoram-panahinareo mba anomeanay zany ny Tari-dalana ahafahanay mangataka famatsiana ao amin'ny fikambanana izay misy anareo. Tahak'izay zany ny zavatra alefa any amin'ireo olona ireo zany. Amin'ilay taratasy voalohany fa fangatahana fifandraisana ary fametrahana fa manana tetikasa dia amin'ny tetikasa io amin'ny voalohany io tsy mbola ilay antsipirina no nomena andry zareo. Tsy mbola ilay antsipirina nomena azy aloha, tsy mbola zay. Fa fampahafantarana sy filazana ny zavatra tiana atao. Raha avy hatrany mantsy tonga dia ny antsipiriany dia zavatra roa no mety hitranga. Voalohany mety tsy ao misehatra zay vatsiany vola le izy na mety tsy manana vola izy dia lany fotoana fotsiny nareo. Faharoa
avy de matahotra be koa izy hoe matahotra hoe inona ary tiako zay ary ozy tsy nandefa antso fangatana tetikasa ity ary misy fikambanana to de efa mangataka izy ohatra ny be fiavy de mampatahatra ny olona zany mampatahotra ny hafa fa ny atao zany amin'ilay taratasy voalohany dia fampahafantarana ny mombamomba n'ilay sekoly na le fikambanana dia lazaina azy ireo an'ilay tetikasa ary de azonareo lazainao ihany koa lazainareo ny total bidiny dia mangataka ianareo maniry zay ny mba mitady famatsiam-bola zay ary maniry ny anohananareo an'ity tetikasa ity raha mba azonareo menanay ny toromarika ahafana mangataka ary ho alefanay miaraka amin'izay ny antsipiriany lay tetikasa zay ataonay ka ireto zany efa ndraisantsika ity tamin'ny fandarana fa 720 fa averiko ihany fandarantsika moa fandarana rehetra zay efa natolotra dia azontsika jerena ao amin'ny Facebook group Zarahay Mahasoa dia jerenareo fotsiny laharana ny tamin'ny fandarana fa 720 zany nefa noresantsika ireo zavatra tsara ho fantatra rehefa mitady famatsiam-bola misy zavatra vitsivitsy tsara fantatsika rehefa mitady famatsiam-bola isika dia reto fantaina fito reto zany no mila valiana hoe iza no mpangataka fikambanana sa olona sambatan'olona inona lay filana na inona lay olana tiana hovahana eo anivon'ny fiarahamonina na lay vahany ilay tetikasanao zany mila fantatra mazava tsara io olana io na io filana io arazavaina tsara de ny fahatelo ahoana ny mety ho endrika ilay fiarahamonina na le sehatra misy an'ilay olana zany hoe le toerana misy an'le olana zany na le toerana manana an'ilay filana rehefa voavaha le olana na feno ilay filana zany hoe ohatra zany zao hoe ny filana dia saram-pianarana famatsiana vatsim-pianarana ho an'ny tanora zany zay sahirana ny endrika zany ny endriky ny fiarahamonina rehefa tonga zay voly zay zany dia zao hoe maro ny ankizy lasa miverina mianatra de miena nisan'ny olona mijorojoro eny an-dalambe na mamahay ihany koa zay ny olany tsy fisiany fandriam-pahalemana ny tanora voaomana ao amin'ny hoaviny anana asa ary mety afaka amorona asa iteraka asa ho an'olona maro zany zay zany le hoe ahoana ny endrika rehefa voavaha lay olana na feno lay filana le tanjona tiana ho tratrarina zany no lazaina eto de ny fantaina faefatra fomba inona ary no ampiasainao zay mpangataka hamaha ny olana na amenona an'ilay olana ny olana misy zany fantaina faharoa de filana be deabe ny tanora tsy afaka mianatra be deabe ny ankizy eny an-dalambe mila mianatra nefa tsy mahaloa saram-pianarana ny endrika n'ilay fiarahamonina rehefa voavaha zany ny olana io ny zavatra ilaina zany dia vatsim-pianarana rehefa voavaha zany zay olana zay dia be deabe ny ankizy mianatra lasa mahay ny ankizy afaka amorona asa ho azy afaka mamorona asa ho an'ny hafa de fantaina faefatra ahoana ary no ampiasain'ny mpangataka fomba inona ary no ampiasainao zany le mangataka an'le vola amahana an'ilay olana na lay filana de ny fomba ampiasana azy zany hoe vatsim-pianarana no tadiavinay fanampiana ara-bola ho an'ireo tanora zay sahirana ny tadiavinay dia ho tsinjaraina amin'izareo isam-bolana ny vola lay vola io zany de misy ampahany mandeha mivantana amin'ny sekoly fa misy ampahany mandeha any amin'ilay ankizy ihany koa mba hahafahan'ny zareo mividy sakafo sy ny sisa sy ny sisa de misy ampahany koa hanaramana olona hanaramaso na mianatra le mpianatra na tsia le tanora na tsia tatak'izay zany hoe inona zany no ampiasainao le paikady na lay stratégie na lay teknika ampiasaina amahana n'ilay olana ny fahadimy indray de hoe ahoana no ahafantarana fa naomby ilay tetikasa na tratra ny tanjona inona zany zavatra ataontsika ahafantarana zay misy resaka maridrefy zany eto zao inona le maridrefy be deabe ny olona miteny naomby le zavatra natao naomby ny fa inona le masotsivana na le maridrefy na ahafantarana ary fa naomby de eto zany zao hoe ny tanjonsika ampiditra ankizy 50 dia ny ahafantarana fa naomby zany dia tafiditra izy 50 ary mianatra isan'andro izy 50 miena zany zany hoe miena ny isan'ny ankizy eny amin'ny arabe fa reto ankizy nitra reto kosa de lasa mianatra isan'andro ary tsy misy mihitsy zany hoe fotoana zay tsy ianarana hoe andeha ngitrika izy na ohatrany mametraka zany ianao fomba fandrefesana mametraka masotsivana zany ahafantaranao hoe rehefa izao no tratra de naomby lay tetikasa de mila zavaina zany zay zavatra zay faharoa ny fahaenina indray dia ohatrinona sara ny
fanatanterahana an'ilay tetikasa. Raha tanora 50 zany, ankizy 50 ny tianao hianatra, ientohanao zany, ientohan'ilay sekoly a, dia ohatrin'ny ny sandan'izay. Apetraka hoe saram-pianarana ray alina isam-bolana. Vidiny karamatsaka rehetrarehetra ataontsika hoe 5,000 isam-bolana. Dia atambatra iny dia atao mazava tsara tahaka izao zany ny amin'ny antsipiriany ny vola ilaina anatanterahana an'ity tetikasa ity. Dia ny fahafito farany, ahoana ny fomba hamatsiana an'ilay tetikasa rehefa tapitra ny vola azo avy amin'ilay tetikasa. Eto zany ny zavatra tianareo jerena dia hoe aharitra ve ity tetikasa ity sa zavatra indray mandeha fotsiny dia mijanona. Dia mila valianao ao zany hoe izy ity dia tetikasa maharitra. Zao no ataonay mba hampaharitra azy. Na izy ity tetikasa vonjy tavanandro noho n'izao toe-javatra misy sarotra lalovan'ny firenena zao dia atao lesika maharitra herintaona dia mijanona tanteraka ny tetikasa. Io zany misy asa zay natao hitohy foana, fa misy koa tetikasa zay indray mandeha iny izy dia vita arakarak'ilay zavatra zany tianareo atao. Ireo zany ny fantahina mila homanina tsara amin'ny valindreo dia ireo no alefa amin'ilay fangatana. Amin'ilay taratasy zany zay alefa any amin'ilay orinasa, mbola anaovantsika fandarana manokana zay fa fitipitina fotsiny no ataoko androany zany dia fampahafantarana anao zany. Fampahafantarana anao dia ny tetikasa zay tianareo atao. Dia hiditra indray zany tsika amin'ny tapany faharoa amin'ity fandarantsika ity dia izay tapany faharoa amin'ity fandarana ity indray zay dia iresahako aminareo ilay nolazaiko teo hoe tahiry kevitra, na io zany tahirim-pahalalana. Misy ny rakitra reo lisitry ny fikambanana zay manome famatsiam-bola hiatrehana ny lafiny fanabeazana. Dia raha mijery ianareo zay mijery mivantana amin'ny Facebook dia ahitanareo eto amin'ny Facebook eo zany zay nareo mijery mivantana amin'ity horonan-tsary ity zany ilay lisitra. Dia azavaiko aloha zany le izy ny toerana ahitanana izy ity zany dia ao amin'ny Facebook apetraka ao amin'ny rohy, apetraka ao amin'ny Fandaharana larana 724 ahitanareo an'ilay tahirin-kevitra. Dia ity tahirin-kevitra zay ny foronina ity zany dia mivoatra, zany hoe tsy ampiana isaky ny mahita fikambanana vaovao zay. Ampiana isaky ny mahita fikambanana vaovao. Zany hoe tsy tapitra zany izy ity dia ny tsy hoe vita zany dia nijanona eo zay fa ampiana foana isaky ny mahita vaovao. Fa anjaranareo zany mitahiry an'ilay rohy mba ho hitanareo foana le izy fa ampiana isaky ny misy zava-baovao zany hitanay. Ka zao zany ny fanazavana kapobeny aloha momba n'ity fikambanana zay momba n'reto fikambanana mety manampy amin'ny sehatry ny fanabeazana ireto. Manome fanampiana samihafa ny fikambanana ataon'ity lisitra ity. Dia niezaka zay faran'izay azonay natao zany tamin'ny fanangonana azy ireo. Dia reto zany ny zavatra tokony ataonareo rehefa mijery an'ilay lisitra zany ianareo zany. Reto avy zany ny zavatra mila atao. Voalohany aloha dia sokafinareo zany ilay rohy dia jerenareo tsirairay, jerenareo ny lisitra dia miditra amin'ilay tranokala zay mety mifanaraka amin'ny zavatra ilainareo nareo. Nanaovanay azy zany menay ny lohateny ny anaran'ilay fikambanana dia nofitininay eo nataonay fintina kely ny zavatra ataon'ilay fikambanana. Ka raha ohatra zany hitanareo fa mety mifanaraka amin'ny zavatra ataonareo ny men'ilay fikambanana vola na vatsiny vola dia miditra ao amin'ilay tranokala mihitsy ianareo. Fa tafiditra ao ianareo dia vakio ny zavatra ataon'izy ireo mba ho hazava tsara aminareo, mba ho azonareo antoka hoe mitovy amin'ny zavatra ataonareo na mifanaraka na mifanakaiky amin'ilay atao. Dia avy eo dinio tsara raha mifanaraka le izy amin'izay zavatra ilainareo dia rehefa zay zavatra zay zany no mitranga zany zany hoe mila idiranareo tsirairay le tranokala, lavabe izy ato misy eo firy 8 pejy izy ity zao fa mbola hitombo. Dia avy eo vakio tsara ny zavatra ataony dia jerijereo raha mifanaraka aminareo le izy dia raha mifanaraka dia mandeha ataonareo amin'izay ny fangatahana any aminy. Iny zany le lazaiko hoe taratasy voalohany ifandraisana aloha, fampahafantarana dia fintina foy an'ilay tetikasa ataonareo dia mangataka hoe izay dia maniry ny famatsiana ara-bola dia rehefa vakianay tsara ny tranokalanareo dia mifanaraka amin'ny zavatra ataonareo, ny zavatra ataonay dia mba mangataka izay tohana ary mangataka aminareo zany zay tokony ataonay na inona no atao zany hoe alefa meo anay ny rohy na ny taratasy fianoana anaovanay ny fangatahana, ametrahana ny fangatahana fa manana tetikasa ohatr'izao sy ohatr'izao zahay.
de ataonareo zany a alefanareo le taratasy mifandray amin'izy ireo de arakarak'izay toromarika omeny de ataonareo ny fangatahana. Raha misy fanontaniana zany na mampisalasala na koa zavatra tsy mazava momba ny fanaovana fangatahana de tadiavo amin'le tranokala ny adresy mailaka sy ny facebookny de manorata mivantana any amin'izy ireo. Zay no ataonareo. Zavatra tsy mazava, zavatra tsy azo antoka, na ianareo koa zany de tena tsy hainay na mifanaraka na tsy mifanaraka fa ireo fikambanana zay atao ato de resaka fanabeazana daholo ny aminazy de manorata any nareo manorata mivantana any. Azonareo atao koa ny manoratra ny amin'ny fikambanana io zany amin'ny alalan'ny mailaka na messenger na whatsapp na twitter sy ny sisa zay adresy omeny anareo ao zany no anorato. Io zany no ampiasaina anoratana any aminy. Aza lefa ty amiko ny fangatahana fa tsy za no manome an'le vola ary za zany a tsy miasa ato amin'reto fikambanana reto. Apetrako tsara mihitsy satria mbola maro tsika manontany aty hoe de alefa aiza le izy dokotera mba omeo ary zay. Mahita an'le izy aho zany de hoe indry somantsy varamba raha ohatra ka za ty zany mba mpana tapitrisany mpana lavitrisany de fa nizarazaraiko mihitsy fa fahalalana no ananako de le fanirina te hanampy zay no ananako. Fanirina amin'ny fizarana ny mahasoa hoe fampizara ny mahasoa tsika de mifampandroso zay no ananako be deaibe. Fa ny vola iaho tsamanana mbola kely anaka mbola mampiana-janaka zany iny izy ty mbola mampiana-janaka ary lafo ny fampianaran-janaka ty ka tsy hoe tsy te hanampy amin'le fahasahiranana ny an-tanàna fa tsy misy ny hoentina hanampiana fa ny azo hanampiana vola io lazaiko fa no azo hanampiana de ny fanirina ny finiavana ny fitiavana ny fotoana de io zany no ananako be deaibe io le finiavana iny tena isaoran'Andriamanitra zany sa mana ny fanomezam-pahasoavana ny olona rehetrarehetra. Zay zany ny hitako hoe ananako zany zay mba kely ananako dia be deaibe le finiavana be deaibe mihitsy de zay zany no misy fa tsy vola de zaraina amintsika zay zavatra zay ka raha nareo zany mangataka aty amiko tsy misy aty de lany fotoana nareo miandry anahako fa ny misy aty zany de fampahafantarana anareo hoe ireto avy ny toerana ahitanareo famatsiam-bola de nareo mandeha le taratasy any fa aza alefa aty amiko aty tsy alefa aminaka tsy alefa aty fa tsy zany mizara anazy. Fa raha misy fanontaniana ihany nareo de azonareo malefa manoratra aty amiko de efa io le adresy mailaka zarahay mahasoa na jerenareo messenger ako Jean-Luc Ravelor misy de valiko araka ny fotoana mampalalaka sy arak'izay kely haiko eny le izany zay mampalalaka anah no amaliko anazy fa tsy voavaliko avy hatrany ty zao nisy ramose be deaibe fa le ramose zay zao no tena tsaroko tsara fanangataka hoe mba toroa hevitra aiza ny ahitana famatsiam-bola tsy efa ray volana izy zay nanoratra tampo zao zany aho zao vao mahatafavoaka an'le fandaharana tonga de nanapa-kevitra moa zany ahako hoe efa maro ihany koa no miresaka amiko momba anazy ty de io zao aleo atao fandaharana izy ty de am'izay samy maheno aby olo jiaby samy mahazo tombotsoa aby olo jiaby de samy mikarataka olo jiaby de rehefa maro ny mahazo na ray fotsiny koa aza mahazo de efa faly tsika fa manao fety mba efa nisy olana anankiray zany zay aloha vaovaha na nisy olona anankiray zay aloha zay nahazo fitahina de efa zava-dehibe zay ka ny atao zany efa notanysaiko teo de miditra ato amin'ity tahirim-pahalalana ty zany nareo ty document ty nareo zany tahirin-kevitra ty de ato misy le lisitra mahakasika ny fanampiana sekoly na mpianatra zay ny sokajy voalohany misy lisitra ato zany reto avy reo fikambanana manampy sekoly na mpianatra de zao apetrako tsara mila jerenareo tsiraidray mihitsy le tranokala tena tsiraidray satria samy mana ny zavatra ataony le izy de ny ataonay io zany navondronay fotsiny zany rehefa nijerenay tsiraidray le tranokala de navondronay ny mety mitovitovy fa ianareo mila manoratra any ary milaza ny zavatra ataonareo raha ohatra zany zareo miteny hoe tsy am'sehatra ampianay zany de afaka manontany tsika ka hoe mahalala ve nareo toerana na fikambanana azonay anaovana fangatahana momba n'ity zavatra ataonay ity aza misalasala mihitsy manoratra satria iry zareo efa misehatra misy azy iny de antenaina zany zareo mba hizara amintsika hoe zao no atao na ary ny mety etanareo an'izany zavatra zany ty zany zao de misy eto ohatra hoe zany hoe 100 zay zao ny anaran'ilay fikambanana de io zany ny adresin'le tranokala
napetraka eo dia asiana fanazavana fohy hoe fanatsarana ny fampianarana amin'ny alalany haivao. Zay zany zao no fanampiana ataony. Ahoana no atao zafady mba anatsara ny fampianarana amin'ny fanaovana ny haivao na hoe innovation. Eto ndray zao dia misy an'ilay antsoina hoe world largest lesson. Ny azy indray dia zao hoe fanazavana fohy no menay azy zany dia manampy sy manome torohevitra ho an'ireo mpanabe amin'ny fanampiana ny tanora atratra tanjona. Ahoana zany fomba hanampiana ny tanora atratra tanjona amin'ny fianarana zay ataony. Dia eto indray misy world of children dia fanazavana fohy meny ato dia hoe nareo fanijerenay izy dia zao ny fanazavana fohy menay anazy mifanaraka amin'ny hoe manome famatsiam-bola amin'ny resaka fampianarana. Fa mila jerenareo zany le izy. Dia ato indray misy an'ity hoe ISROF Family Foundation dia manome famatsiana amin'ny lafiny zavatra maro toy ny resaka fianarana, fampandrosoana ary ny tanora. Reo zany santionany daholo reo lazaiko anareo fa raha tsy diso dia misy pejy 7 izy ity. Dia ato amin'ity tahiri-kevitra ity ihany koa ny amin'ny rehefa maharakaraka ny andananareo zany dia midina hatrany ambany any nareo dia mbola mahita indray tahiri-kevitra hafa hoe manome fanampiana momba ny vatsim-pianarana aty ivelany. Dia reto indray zany tranokala na fikambanana manome vatsim-pianarana aty ivelany. Dia misy indray manome fanampiana mahakasika ny fanorenana toeram-pianarana. Misy indray zany hoe anangana sekoly ianao dia reto indray misy fanorenana toeram-pianarana. Ka tahak'izay zany ity tahirim-pahalalana ity. Amin'izao zany zay dia mbola mitady an'ireny fikambanana manome famatsiana vatsim-pianarana ho an'ny mpianatra any Madagasikara zany hoe na aiza ianao dia vatsiny meny vola iantoana ny fianaranao. Zany indray zany zao io ketrehanay io. Misy indray zany reto fikambanana manome fanampiana ho an'ny mpianatra avy hatrany zareo indrindra fa ny mpianatra any amin'ny ambaratonga voalohany sy any amin'ny ambaratonga faharoa. Ny ataonareo zany dia miditra amin'ilay tranokala, miditra amin'ilay atotan-kevitra zay nangonina ity dia jerenareo tsiradray ilay tranokala, vakeo ilay famitinana na ilay fanazavana fohy. Ka raha hitanareo fa manakaikaiky ny ataonareo zay dia idiro ilay tranokala. Zany hoe tsy maintsy indray nareo zany miditra amin'ilay tranokala. Zany hoe mandeha any amin'ny cyber ianareo ohatra, mila miala voly ianareo, miala tsiny. Zay zany zao aloha ny zavatra anankiray mila atao amin'ilay izy satria mila miditra amin'ny cyber ahitanareo azy. Misy olona manoratra aty amiko hoe zay tsy mahomby, tsy misokatra mihitsy ilay izy amin'ny Facebook. Ka raha ohatra zany ka Facebook Lite no ampiasanareo dia tsy misokatra io, fa mila fahana betsaka sy matanjaka ahafahana manokatra tranokala, ahafahanareo amin'izay nareo tafiditra mahita an'ilay lisitra rehetrarehetra. Ity lisitra ity dia lisitra mbola tsy feno. Dikany hoe tsy feno dia zao mivoatra, lisitra miaina zany izy ity. Dia ampianay foana. Dia ny anjaranao zany no mijery matetitetika eo fa dia miampy isan'andro zany ny zavatra azy satria rehefa mahita vaovao indray zay dia ampidirinay. Zay moa zany no ataon'ny mpianatro karamaina zany le mpianatra manao asa izy dia zay no anaramana azy hoe mitadiavy ianareo zany lisitra fikambanana zay mamatsy amin'ny sehatry ny fampianarana ka azon'ny olona any Madagasikara, azontsika any Madagasikara na any amin'ny kontinanta afrikanina anaovana fangatahana. Tahak'izay zany ny mahasoa ny zaraina antsika indray zany androany. Ny faniriana dia ahasoantsika rehetrarehetra izy ity tsika amin'ny sehatry ny fanabeazana zany. Mampiana-janaka, mpampianatra, manana sekoly, mpanabe, fikambanana mikarakara sekoly, fiangonana mikarakara sekoly sy ny sisa. Jereo ity atotan-kevitra ity dia laharana fandaharana 720 no ahitanareo an'izay. Apetraka ao amin'ny Facebook group Zarahay Masoly izy dia ao nareo zany maka ny adresy, ao nareo mihaino fandaharana indray mandeha ihany koa raha tianareo, ao koa ianareo zany mahazo ny roy ahitana an'ity atontam-pahalalana ity. Izay rehetrarehetra zay zany dia fehezintsika amina tenin'Andriamanitra hoe ao amin'ny Korintianina faharoa toko 7:15. Korintianina faharoa toko 7:15. Ary Andriamanitra mahay mampitombo ny fahasoavana rehetra aminareo mba hanananareo ny onony rehetra mandrakariva amin'ny zavatra rehetra ka hitombo amin'ny asa tsara rehetra. Firarian-tsoa zany no ny fidiko androany. Ilay Andriamanitra zay mampitombo ny fahasoavana rehetra. Zay zany no antenaintsika ary angatahantsika, ivavahantsika mba hahafahantsika manana ny zavatra rehetra ilaina, hanana onony rehetra mandrakariva amin'ny zavatra rehetra. Zany hoe mba hahita fahafaham-po isika amin'izay zavatra ilaina sy izay zavatra atao. Ho feno ny faniriana sy ny fikasana
ary ny fangatahantsika mba ho to sy ho tanteraka ka hitombo amin'ny asa tsara rehetra isika. Ny antony zay rehetrarehetrarehetra zany dia ny mba hahatonga antsika afaka hanao asa tsara, mba hitombo amin'ny asa tsara rehetra isika. Zay ny antony. Marina fa fitadiavam-bola, fivelomana, velon-tegna, zay ny antony anaovana ny sekoly na hitaizana zaza sahirana sisa. Eo koa ny fitiavana antso. Marina iaby zao, tsisy vandy, tsisy raha diso, raha marina iaby zao. Fa zao, zay rehetrarehetra zay dia irariantsika mba hivelatra sy hitombo amin'ny asa tsara isika, hivelatra ny amba hinday ny zavatra zay atao. Dia io Andriamanitra io anie no hampitombo ny fahasoavany rehetra ho amintsika, dia mba hanana zay onony ilaintsika amin'ny zavatra rehetra isika, mba hahazo zay mendrika ho antsika ary zay no angatahana aminy, ary hanana zay onony, zany hoe zay mahasoa sy zay ampy sy sahaza dia hoentiny sy atolony ary omeny antsika. Zany Andriamanitra zany no irariako mba hitahy antsika rehetrarehetra, ary ty tahirin-kevitra zay zarana amintsika tia dia mba hitondra fahasoavana sy fanambinan-tsoa ho antsika rehetra zay manana sekoly, ho antsika rehetra zay amin'ny sehatry ny fanabeazana, ary ho antsika rehetra zay te hiditra amin'ny sehatry ny fanabeazana. Satria zava-dehibe zany fanabeazana zany, mamola vola olona, mamola vola tanora, mamola vola firenena. Zany anie ny sehatra misy atsika. Mampalahelo moa fa dia tsy omena lanja ny sehatry ny fampianarana, ary mampalahelo fa dia ny toe-javatra misy zany dia ahitanao an'izany hoe mbola tena tsy mahazo lanja ny fanabeazana sy ny fampianarana. Na izany raha zany nefa dia zao, misy toerana, misy fanampiana azontsika andrasana avy any amin'Andriamanitra, misy fitahiana azo ny omena antsika amin'izay le fikirizantsika zay hanao ny soa zay. Dia ireto rahateo moa zany misy an'ireo fikambananareo zay azontsika anaovana ny fangatahana, fa dia entina eo amin'ny tompo le izy dia angatahana aminazy hoe mba tahio ny fangatahana zay ataonay, mba hahazoanay fanampiana hanatsarana ny asa fanabeazana zay atao. Zay zany ny fandaharantsika androany, zarahay mahasoa laharana fahavalo amby enimpolo sy roanjato, ny resahantsika ny toerana sy ireo sehatra ahitana fanampiana amin'ny lafiny fanabeazana. Dr Jean-Luc Ravelormisy no nanolotra ny fandaharana ho antsika. Mankasitraka sy mankatelina ho antsika rehetra zay ny haino, mankasitraka sy mankatelina ihany koa ny tompony ianao manjery zay mandefa ny fandaharana mahay mampiona ho antsika mianakavy. Samby tsara, samia, ho ela velona, rahampitso indray. Zao